miarabahanao indray tafaraketo isika hiara hivavaka. Ny famille Jang dia manana olana ankehitriny, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pivavahana sy amin'ny lafiny ara-fidiram-bola izany. Hivavaka ho azy ireo isika ary andeha ianao koa mba hotononona ao anatin'izany vavaka izany. Hivavaka isika tompo. Ray masina ny an-danitra ambony eo, manonona ny anarana ao an-trano izay satria ianao rery no azona hitokiana. Mivavaka izay ho an'ny fianakaviana io Jang. Manana olana eo amin'ny ara-pivavahana izy ireo, ary misy koa ny olana araka vola sy fidirana asa, araka asa. Ray malalo midiran-tsehatra amin'izy ireo ianao. Ianao no andamina izany olana izany. Amahy izany ka hanome fahaolana feno azy ireo. Irina indrindra dia ny atonga azy ireo ho akaiky anao, hitady anao mandrakariva ka ho eo anilanao amin'ny vahaolana amin'ny fiainany manontolo. Ny vahaolana rehetra dia azonao omena azy ireo, kanefa mahatoky aho fa raha eo anilanao izy ireo dia afaka hitantana azy mihitsy ianao. Ho atantany izany tokantrano izany, vangio amin'ny fomba manokan'Andriamanitra, aseho ny herinao sy ny voninahitrao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy natolotra ho sorona ho anay no hanonako izany vavaka izany. Amen.